Tiako ianao hifantoka ao anatin'izao minitra vitsy izao. Ndao hivavaka, ndao hanetry tena hideran'Andriamanitra. Aza asiana sakatsakany eo aminao, fa atao hoe mitia ao Tompo, hidera ny anaranao. Amen. Andretsay Tompo, raisay. Halleluja. Lazao izy hoe hitsaoka anao aho. Hitsaoka anao. Tia Tompo. Tena derao izy amin'ny fonao manontolo. Hidezranao. Tompo, fantatray fa ny fievitrao tsy fievitray. Ny fievitrao tsy fievitro fa masoay. Kaindro ao andray ilay fiadananao. Amen. Daontsika angataka ny Tompo hoe taio zay Tompo. Tainao aho arovana
anao zay tompo zay rehetra momba anay dia hideranao tompo tsika teny hoe fihevitra aho tsy fihevitra tompo ny fihevitra tsy fihevitro fa masoay lazao mafy hoe indro aho tompo hideranao amen ka indro aho handray ilay ny asan'Andriamanitra matetika mitaky hery be dia be, mitaky fandavan-tena, fanoloran-tena, fanetretena. Dia matetika rehefa tanora dia tsy mihevitra an'Andriamanitra, tsy mihevitra ny asany fa hoe zange mbola tanora e, mbola afaka manao zavatra be dia be za fa ny asan'ny tompo afaka ataoko rehefa anirina any. Na ny olon-dehibe ary manao an'izany hoe rehefa antitrantitra izay vao anao ny asan'ny tompo. Dia marina fa anaty ny tenin'Andriamanitra miteny hoe mifaliry zatovy dia mbola tanora, aoka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andronao. Ye, miteny an'izany izy fa ao aorianan'izay izy miteny hoe tadiozy izy fa mbola ho tsaraina ianao. Dia za mbola kely dia efa natsony Jesosy hiderana azy, hanompo anazy. Dia niditra tany anatin'ireny fikambanany ankizy ireny dia mihira mianatra sekoly alahady. Rehefa nelehibe nefa dia lasa kamo dia tsy manao fa hoe za kamo, za mbola mianatra fa aleo amin'izao e. Fa avy eo Jesosy namerina ny antso indray dia nanaiky aho. Tamin'izany nanaiky fotsiny aho hoe eny e, izay zany teny Jesosy dia manaiky aho zany. Fa tsy noheveriko mihitsy hoe inona no tombontsoa ho azoko raha manompo anazy aty aoriana aty. Fa tena be dia be ny tombontsoa azo. Ary voalohany indrindra ianao aloha manakaiky kokoa an'Andriamanitra, fa ianao koa mahavita mitaona olona anantona an' Jesosy. Dia ianao zany efa manomana ny lalanao ho any an-danitra, fa mitarika ny namanao koa ianao hiaraka aminao any. Fa ankoatran'izay tsy noheveriko mihitsy hoe raha nanompo an' Jesosy za dia feno zavatra be dia be kay ataon'i Jesosy ho anahy any ambadika tsy hitako any. Na fahasalamako fotsiny ara vao nanaiky fotsiny indray-pa hoe eny ary Jesosy anompo aho, tonga dia miteny izy hoe anasitrana anao za. Izay fotsiny dia efa nanaiky Jesosy. Vao manompo fotsiny dia mivady daholo ny olako rehetra. Vao manompo dia mety ho fianarako izany rehetra izany. Za zany manao pub amintsika androany hoe ndao hidery, tsy hanenenanao izany raha midery ianao, tsy hanenenanao izany raha hoe manompo an' Jesosy ianao, fa tombontsoa be mihitsy ara. Dia marina fa hoe tanora mbola afaka mandeha amin'izay tiany, fa ndao arak'ilay hira hoe inty aho tompo. Dia andao hanolo-tena ho an'i Jesosy, hoe tena hanolo-tena amin'ny fo madio, manantona anazy hoe tsy par intérêt fa hoe
ataoko ty satria anao mila anahy dia tadio fa na manompo ianao na tsy manompo ianao a dia samy mbola ho tsaraintsika rehetrarehetra ho tsaraina amin'ny asa ko tsy aleo ve ary dia n'izao dia efa midera dia mba mandray vokatra tsara ny herinany dia mahereza daholo tsara be mihitsy ny to tena vony izy araka amintsika vony izy anasitrana atsika raha afaka manasitrana namako izy dia afaka manasitrana atsika rehetra ndao tsika hiderana azy zao ny teneniko anao hoe io andriamanitsika io andriamanitra mahagaga io raha ny namako dia conserve ny mahazo anazy dia akinina amin'ny tompo fahasitranany ary zay efa mino sahady efa ho avy zany ary atao aminay tsy hoe izy rery fa misy koa ny tena marary zany fa zay androany mino hoe sitranon jesosy zany ary izy manana fihevitra zay tsy takatry ny sainay na zao mitendry klavie zao ary dia ozy izy ny dokotera hoe raha be indrindra dia 10 taona ny anamany fa zay nefa mino hoe zay fotoana rehetra nananay dia hiterahana ihany jesosy no tsika tena hiteny tahinao ao tompo Familia dan